Misy orangenao dilo koa ato ratiny ako. Rehefa mandeha izy ty ato. Mandeha. Notification. Fa voalefa izy io? Voalefa na? Faly miarabantsika rehetra tonga amin'ny fotoana izay fanomezantsika. Miala tsiny fa somary nisy fahatarana kely izy noho ny fanomanana tsy maintsy natao hoe mba mampatsaratsara ilay karazana hoe partage androany. Io maharaka ny hitantsika tamin'ny publication tagny hoe fa hiresaka mikasika prêt n'intérêt antsika na intérêt peer to peer na hoe investissement peer to peer. Dia magnasa antsika zay hagnaraka hatramin'ny farany dia mandresa noty, mandresa place tsara fa hagnampinao zay vidéo ty. Dia ho antsika manana fanontaniana afaka mametaka fanontaniana ao amin'ny commentaire dia ezahako valiana izy ireo rehetra tahaky ilay fanazavana eto androany. Lasa ratsika. Ataoko fa maheno tsara, mahita tsara, afaka manao retour kely anareo amin'ny rejefa ao. Rehefa manomboka za. Dia mahita tsara, maheno tsara. Ataoko fa maheno tsara. Manomboka amindretsika. Basi. Efa za hijery retournareo kely. Maheno tsara mahita. Ok. Andro retournareo zava manomboka. Folo atsika ato amin'izao ty. Hoe maheno tsara za, mahita dia atombotsika amin'izay ny fifampizarana zay ataontsika. Allo maheno? Maheno atsika mahita? Tsy mahita commentaire manko za ato. Bas. Ok ary, saotra atsika rehetra. Bon maheno tsara, mahita tsara, andao ary amin'izay. Ino ma ty intérêt peer to peer na investissement peer to peer ty karazana hoe plateforme araiky ahafahantsika midémarrer intérêt amin'ny zéro rial na zéro dollar zany hoe tsisy vola miala ampotsika fa ahafahantsika magnano zay investissement amin'ny intérêt zay. Dia misy le tanjony satria marobe namana tegna intérêt marobe tsika fa membre intérêt fa tsisy moyen tsisy manambola ahafahana manao zay investissement amin'ny intérêt zay. Dia misy nagnanaova le intérêt peer to peer na plateforme de prêt n'intérêt zany hoe natokana ho an'olo jiaby izy zany hoe natokana ho an'olo membre intérêt na natokana ho an'olo mbola tsy membre intérêt koa fa maniry hagnano zay programme intérêt zay. Ici programme niforona tamin'ny 10 juin 2021 mbola voatsely zany nisy le programme ty. Dia misy société maromaro zay ambadiky an'izay programme peer to peer zay dia mahitatsika Catalyst, Nexus, Aristo ary Global Trade Union.
dia mbola ao koa zegny ahitantsika globaly smart group io zegny agnisan'ny société zay partenaire m'intéresse anisany isaorantsika satria avy amin'ireo no aletsika le zay prêt zay isaorantsika koa satria avy amin'ireo no ahafahantsika hoe olo mbola sy membre démarre intéresse amin'ny à partir de zéro zay dia maromaro ny tombotsoa azo agnatin'ity aby na tsika hoe hindrina vola zay na tsika hoe ampindrina vola zay satria olona roa manko tazary amin'ilay setany plateforme to voalohany le olo ampindrina dia le olo hindrina zany hoe emprunteur sy ny investisseur dia afaka mindram-bola hatramin'ny $100 hatramin'ny $4000 zay le vola indramino ato dia vola io zany tsy averinao intsony fa iny fa omena intéresse anao ahafahanao midémarrer zay intéresse zay ohatran'izay dia marobe koa le tombony hoe mety azahoantsika karazagna bonus isan-karazany koa izy zany hoe anao zany midémarrer intéresse tsisy vola fa mitarika namagna anao am'le programme dia mety azahoanao bonus zay koa izy le asa nataonao zay na le parrainage nataonao zay dia izy fa nambaraka toy hoe non remboursable le prêt io fa remboursé ny intérêt zany remboursé izy fa tsy contraire atsika mahazo tombony satria intérêt no azontsika amizay dia manana contrat izy mandritra ny herintaona zany 365 jours ny contrat anazy dia mandritra ny contrat io atsika mahazo zany hoe tombona na rendement 0,5 par jour zany hoe 0,5 ny vola atsika igny atsika mahazo $500 atsika 0,5% $500 igny no azontsika mandritra an'izay herintaona zay ohatran'izay koa le olo mampindrina sy ny le mihindra mitovy ihany le retour azo amizay dia misy avantage marobe izy fa nambarantsika to hoe mahazo vola isan'andro anao mandritra an'izay herintaona zay dia mahazo karazagna hoe afaka manao programme hafa koa anao mazava ho azy amin'ny vola zay azonao regny dia tsisy risque izy azo lazaina tsisy risque satria anao départ zéro tsisy vola mitenao fa compteur anao mahazo vola zay izy raha amin'ny ankapobeny dia ahoana amizay ny fandehany le pitsopitsony prêt na hoe le hoe une étape madinidinika ahafahantsika mahazo hoe prêt zay inona ina ny condition ahafahantsika mahazo zay direntsika atao programme d'investissement voalohany isa nambarantsika teo rehefa agnatin'ny herintaona le contrat zany agnatin'ny herintaona mahazo le zana-bola isan'andro dia le zana-bola azo na olo mindrina na olo mampindry zany mitovy zany hoe na investisseur anao na emprunteur mitovy zany le retour azo amizay dia ny vola kely indrindra azo indramina na hoe ampindramina azo indramina $100 hatramin'ny $4000 ny maximum amizay dia magnaraka ahoana amizay ny fandehany voalohany mila miditra membre intéresse anao zay ny voalohany hoe rehefa mbola tsy membre intéresse anao tedafa parrain raha tsy manana parrain afaka mifandeha amiko afaka mano parrain anao dia mety misy olo fandraisany resaka intéresse taminao dia izy no mety ho lasa parrain anao amizay rehefa vita inscription amin'ny intéresse dia afaka miditra amizay étape findramam-bola zay amizay anao rehefa vita dia magnaraka mila manana réseaux sociaux koa anao raha ohatra hoe tia hindram-bola zay tia hindram-bola amin'ny intéresse zay hoe Facebook, TikTok arakaraka zay anagnanao zany ohatra tia azo le profit ambonimbony anao mila manana réseaux sociaux maromaro satria ny tanjony tegna tanjony agnanovana intéresse ny le programme ty zany karazagna hoe anaovana publicité intéresse magnambara antsika fa intéresse igny magnome vola fa tsy hoe ny volantsika ihany no restina intéresse izy magnampy ho an'olo tsy manam-bola fa tegna intéresse dia ameny vola izy omeny fond afahany magnano zay intéresse zay dia fahatelo mitovy ihany le tombony azon'le olo mampindrina sy mindrina hoe 50% le vola azon'le mindrina 50% le vola azon'le mpampindrina ho an'ny tombony zay teneniko zay dia manana karazagna hoe misy zavatra kely takina amin'ny intéresse ho antsika zay hindrina ty zao ho antsika hindrina ihany dia isaka ny 15 jours anao mila manao karazagna hoe témoignage kely amin'ny réseaux sociaux zay anagnanao zay na Facebook na YouTube na TikTok na ataontsika hoe Instagram regny hoe mila misy publication kely hoe ataonao amin'ny réseaux sociaux anao hoe misaotra intéresse hoe nahazo vola anao zay important be zay satria raha ohatra tatoanao le condition zay dia mety tapaka tonga dia tapaka ny karazagna hoe prêt azonao zany hoe fa tsy mena intsony zany anao tsy mena intéresse zay prêt zay intsony anao
Zany hoe raha ohatra tia azy hoe près zany mila ajainao zay karazana hoe fepetra kely zay. Dirantsika amin'izay mahakasika ny olona hindrina sy ny olona mampindrina, zany hoe le emprunteur ho an'olo mindrina. Ho an'olo mindrina mila manana réseaux sociaux, zany hoe na Facebook na TikTok sy isan-karazany regny. De ho an'olona mindrina ihany koa zany hoe emprunteur mila membre intéresse izy fa tsy mbola manana investissement, zany hoe mbola tsisy investissement amin'ny Catalyst, Nexis, Robot sy ny tariny regny, fa hoe mbola membre tsotra izy, mbola tsy nanao investissement ninona ninona fa juste inscription fotsiny no nataony. Zay le condition ny emprunteur, zany hoe olona hindrina zay vola intéresse zay. De ho antsika mpampindrina indray tsika hoe efa membre intéresse de mba tia hagnampy reo namantsika io koa zay miaraka amin'ny intéresse mba ahafahana namantsika reo magnano zay intéresse zay, afaka mampindrina vola à partir de $50 zay fa mety. Tsisy fetra hoe firy maximum tsy na $1 million mety foana izy. Fa le vola ampindranao tsy hoe ampindra amin'ny hoe karaha io fa misy tombony ho anao igny, mahazo tombony anao isan'andro mandritra an'izay herin-taogno zay. De tapitra le contrat ny herin-taogno miverina aminao le reny volanao. Fa ny lazana-bola afaka alainao tsikelikely eo. De ho antsika membre intéresse rehetrarehetra zay efa manana investissement, zany hoe efa manana investissement na amin'ny Catalyst na Nexis na ankoatran'izay, de afaka miditra amin'ny sehatran'ny investisseur zay atsika ato amin'ny investissement peer to peer. Dirantsika magnaraka amin'izay ny condition ny ho an'olona zay hihindrina eto amin'ny resaka réseaux sociaux no tegna idirantsika lalina eto. Ahoana amin'izay mahakasika ny condition réseaux sociaux ho an'olona zay mindrina ihany ty fa tsy ho an'olona mampita, zany hoe mila manana raha ohatra anao hindram-bola manomboka amin'ny $100 ka hatramin'ny 250, izy zany le vola tenao azy mba ahafahanao manao zay intérêt zay. Mila manana réseaux sociaux raiky na Facebook na inona fa tsy mifidy, de mila maka selfie-nao zany alaigna sariny visage-nao mila hita tsara regny ny tarehinao mba ahafahanao intéresse mafana fa anao marina tompony le compte am'izay. De mila manana réseaux sociaux efa miasa, hoe na Facebook alaitsika ohatra Facebook anao fa manana Facebook, manana ami 100 zany hoe 100 abonnés ao amin'ny Facebook ohatra. De mila fa nisy fa n'existe nandritra ny herin-taogna zay le compte-nao zany hoe fa 1 an d'existence io compte Facebook-nao io. De mila manana karazana hoe poste 10 zany hoe magnano publication au moins 10 tagnatin'ilay réseaux sociaux anao, hoe mety mipublie sary igny anao na hoe événement zay ahitana ny sarinao manokana ohatran'izay. De mila manana hoe poste ray zany hoe mila ahita agnatin'ny réseaux sociaux anao koa zay ny ataontsika hoe sarinao hoe mba farafaratsy ny ray agnatin'ny enim-bolana zay mbola voalasa ty, zany hoe nanomboka tamin'ny janvier, février, mars na ataontsika hoe jusqu'à mois de juin ty, mila misy zay publication nataonao tamin'ny Facebook zay. De agnatin'ireo sary maromaro publienao reo zay mila hita ny sarinao agnatin'izay, hoe mila hita ao ny sarinao 2 na 3 zay. Raha feninao zay condition zay de azonao le 250 na $100 ohatran'izay. Raha ohatra tia azo 250 miakatra ndray hatramin'ny $500, mais enjaky amin'izao kokoa le condition satria tegna tango zany hoe hiattirer olona maro zany le karazana hoe le témoignage ataonao, de tsy maintsy mila manana zay karazana hoe manana zay réseaux sociaux matanjaka zay anao. Zany hoe mila manana réseaux sociaux fa mazava ho azy mila manana 200 amis na 200 abonnés amin'izay réseaux sociaux zany. Mila fa n'existe nanomboka 2 ans le compte-nao zany hoe fa mahery tonga zany le compte-nao vao tafiditra amin'ny condition magnaraka reto. De mila manana 10 photos publication zany, publication full efa nataonao tagnatin'izay 2 ans zay. De agnatin'ny publication full io misy mila misy publication telo nataonao mba mbola vaovao zany hoe mbola récent be le publication anao zay, zany tagnatin'ilay enim-bolana lasany mbola voatsela. De agnatin'ireo publication maromaro mitovy tary ihany hoe mila hita ao le sarinao 2 na 3. De miakatra ndray ny condition magnaraka raha hoe hiditra amin'ny $500 miakatra anao, de mila réseaux sociaux telo 2 farafaratsiny, TikTok na Facebook na YouTube TikTok, de mila selfie ohatran'izay. De mitombo koa le ataontsika hoe le ataontsika hoe aminao anao le abonnénao amin'ilay réseaux sociaux, satria zay le tanjony amin'ilay ambonimbony hoe mila manana ataontsika réseaux sociaux matanjatanjaka anao de feninao le condition dia zany. Zany hoe reto condition be dia be reto zany
io zany mila anagnatsika raha ohatra hiditra am'izay prêt ny-intérêt zetsika de misy hatramin'ny $4000 $4000 de raha ohatra felinao ny ray am'ireo de azonao le vola am'zay zany hoe anao mety mangataka ataontsika hoe $500 nefa tsy felinao le condition $500 de mety midina ny $250 le vola azonao azagaga misy anao am'zay zany hoe anao mety hoe mieritreritry hoe tia azo $1000 nefa tsy felinao le condition $1000 mety agny amin'ny $500 ny azonao ohatraohatra an'izay izy raha hoe fehezina kelikely diratsika am'izay mahakasika ny bonus misy bonus azo ato na programme d'affiliation ny tanjona nanaovana ty programme ty fanambarantsika tery hoe ahafahantsika mahazo zay vola ahafahantsika midemara amin'ny intérêt zay de ny tanjona koa zay mba ahafahantsika midemara mba mahazo bonus koa raha ohatra miditra amin'io zay affiliation zay iny mba le affiliation anao zegny nahafaponao le ataontsika hoe le prêt nomena intérêt anao de anao mizara amin'ny namagna koa de namanao de resy lahatra koa izy fa tsara be ty za tsy vola miala agnamiko nefa za mahazo vola donc manao koa izy am'izay fotoagna mara mahazo le namanao de mahazo koa mahazo bonus anao zay le bonus d'affiliation na programme d'affiliation zany anao mitarika namagna satria anao afapo fatifaly anao tam'le programme de mahazo bonus anao raha ohatra namanao igny mahazo zay prêt zay ohatran'izay koa raha tsika manao investisseur hoe mampina olo de misy namantsika agnatin'ny réseau tsika na tsika agnatin'ny équipe tsika zay nahazo de mahazo koa anao parrain na anao ataontsika hoe le anao parrain de mahazo koa anao am'zay raha ohatra anao niparticiper am'le investissement peer-to-peer zany hoe nilatsaka investisseur anao na emprunteur samy mahazo daholo de le bonus am'izay manomboka amin'ny 5% 5% raha ohatra ka amin'ny premier ligne iny ma le premier ligne le olona miditra am'le hainao zany hoe parrainage direct zany hoe le olona nanaovanao inscription na olona nanao inscription tamin'ny lienao de le parrainage direct mahazo 5% nareo alaitsika ohatra mahazo $1000 le olona igny le olona nasianao zay hoe nahazo prêt $1000 de 5% zay $1000 zany azonao parrain am'izay fotoana de ohatran'izay koa tamin'ny sofiol na hoe zafinao ohatra nahazo prêt koa le zafinao igny de mahazo koa anao 2% le azonao am'izay ohatran'izay koa aty amin'ny zafiafy zany hoe le olona nampidirina zany nahazo prêt koa de azahoanao 1% izy am'izay fotoagna alaitsika hoe nahazo ataontsika anaty $4000 le olona 1% ny $4000 zay no azonao am'izay fotoagna zay mahakasika ny fa presque jiaby raha ataontsika hoe résumé kely igny ndaso misy résumé misy atomano fa mbola mahita izy raha ataontsika résumé kely zany zegny intérêt peer-to-peer zegny ty zegny ahafahantsika miainga amin'ny tsy misy zay de mahazo vola atsika rehefa avy eo afaka anaovantsika zavatra hafa afaka anaovantsika projet hafa ankoatran'ny intérêt afaka anaovantsika programme marobe ato amin'ny intérêt fa les conditions fotsiny hoe mila tsasarintsika hoe mila fenitsika le condition vao azontsika zay prêt zay de hoantsika ampinana hoantsika indrany hoantsika prêteur hoantsika ampindana azafady hoantsika investisseur na prêteur de mila membre intérêt mila fa manana programme araikaraiky amin'ny intérêt zany hoe na catalyste na nexus na risque na ohatran'izay de mila mampiditra $500 ao am'le programme $50 minimum ao amin'ny programme zay vao azonao le bonus nambarantsika tarigny raha ohatra misy équipenao zany nahazo le prêt de afaka miakatra ambonimbony anao na 5000 na 4000 ohatran'izay tsisy fetrany zay le investissement ataonao ato amin'ny peer-to-peer hoantsika emprunteur ndraiky hoantsika mindrina zay tsika mindram-bola de voalohany mila miditra membre intérêt de rehefa tafiditra membre intérêt anao manao le demande de prêt de agnatin'izay demande de prêt zay mila manana téléphone anao mazava azy na ordinateur ahafahanao magnano zay satria mila téléphone tegna tsara satria misy application zegny ilaintsika ahafahantsika manao karazana vérification ny hoe identité tsika amin'ny intérêt zay de le application io ampiasaitsika amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur telegram no agnarany zany mila anagatsika zay application zay vao afaka azontsika le prêt satria zegny agnisany condition na hoe agnisany zavatra ilaintsika ahafahantsika mahazo zay prêt zay
igny izy raha ataontsika hoe banque tokony mahakasika ny investissement peer to peer. De fagnontaniana aloha afahantsika hiditra amin'ny karazana hoe exemple kely ahafahanareo tegna mahazo hoe ahoana amin'izay ny étape na hoe pratique an'ilay zavatra nambarantsika toy. De iezaka mamaly fagnontaniana anareo za de miditra amin'izay pratique zay tsika. Raha amin'izay tsika jery hoe misy fagnontaniana ve sa tsisy. Voilà. Fagnontaniana anareo afahantsika miditra amin'ny pratique rehefa avy ahoana amin'izay ny pratique ny zavatra rehetrarehetra regny hoe ahoana atao mampindra, ahoana atao mindrina. Le étape rehetrarehetra ataontsika rehefa avy eo fa so misy fagnontaniana anareo aloha hatreto. Misy roapolo atsikatsy zao. Aza misalasala magnaraka fagnontaniana amin'ny commentaire fa ezako valiana eto izy. Amin'izay raha tsy mahita fagnontaniana zany. Bon, raha ohatra tsisy fagnontaniana de idirantsika amin'izay ny pratique anazy na hoe exemple kely ahafahantsika tegna mahazo hoe ahoana amin'izay ny pratique ny fagnanaovana le investissement na fagnanaovana le demande na prêt. Bon, idirantsika. Voalohany idirantsika amin'ny fomba fagnanaovana lasa misy fagnontaniana. Rama lasa aloha. So ya misy namantsika manontany ato hoe monsieur Arnaud hoe raha olona efa inscrit sady fiole nefa mbola tsy nanao investissement zany mety. Ya mety tsara mihitsy satria mihitsy zay le tanjony ka mety hoe olona tsy fa inscrit fa raha hoe olona manana tsara le fagnontaniana sady tsy mbola tsy nanao investissement. Ya mety tsara raha olona efa inscrit fa mbola tsy nanao investissement amantarety de mety. Zay namaliko ny monsieur Arnaud. Mety tsara mihitsy satria zay le tanjony ke ho an'olona mbola tsy manana investissement en m'intéresse no afaka mahazo le prêt. Fa ho an'olona efa membre kosa no afaka magnano le magnano le prêteur volanais, les investisseurs. Madame Mélodie ato manontany hoe raha mampanao inscription olona zany ve lasa raha mampiditra fiole ve zany. Ya raha mampiditra fiole ve zany ka anao prêt izy de lasa maro be sady tsy hitaka. Lasa Madame Mélodie ato manontany hoe raha mampiditra fiole zany ve ka anao prêt izy de tsy maintsy ve mampindana. Non, tsy voatery mampindana zany, tsy voatery mampindana anao fa raha hoe tia azo zay karazana hoe le bonus isan-karazany regny anao mila miparticiper am'le investissement raha ohatra anao efa membre, zany hoe efa membre investisseur, membre efa manana investissement. Raha ohatra anao efa membre mbola tsy manana investissement zay anao vao mahazo le prêt. Ohatran'izay izy Madame Elodie. Voilà. Monsieur aza hoe manontany hoe déjà ve zany tsy maintsy investisseur am'le fiaoko. Non, tsy voatery satria manko le système ty zany karazana hoe système na fady système na réseau na pool, azo lazaina hoe pool koa izy. Ma le pool zany hoe misy réseau na olona maro be zany mampindram-bola ato amin'ny intérêt zay le investisseur amin'ny peer to peer. De misy réseau na olona maro be ato amin'ny intérêt mitady vola, zany hoe mitady prêt zany afahany manao le intérêt. Zany hoe tsy voatery anao pareil zany mampindana le olona ao aminao, fa mety misy olona tsy fantanao koa hoe mampindana le olona ao aminao fa anao kosa mahazo bonus raha ohatra anao miparticiper am'le investissement na prêt zay. Ohatran'izay izy monsieur aja. Zany hoe olona rehetrarehetra ato agnatina intérêt zany afaka manao investisseur daholo. Ohatran'izay. De tsy voatery le investissement nataonao koa zany azon'le
olona nampidirinao fa mbola tsy nanana zay investissement zay izy fa intérêt zany mampifandray le olona tsisy vola mitady prêt sy olona manambola na anao le hoe le emprunt nampindrina zay ohatran'izay igny le asana intérêt zany efa misy karazana hoe karazana hoe ino ma zay liste marobe zany ny prêteur de misy liste marobe koa ny emprunteur hoe prêteur sy emprunteur voilà de ampifandraisana amizay le mifagnaraka amizay ohatra hoe misy ataontsika hoe misy olona manao prêt na ataontsika hoe $4000 nefa misy olona mangataka $4000 de feno le condition le $4000 de le volan'olo nanome le $4000 igny azon'olo mindrina le $4000 ohatran'izay fa mety misy koa alaisika ohatra hoe misy olona mampindrina $1 million mampindrina $1 million amile investissement peer to peer de le $1 million igny tsinjaraigna tsikelikely ndray mety misy mahazo 500 aminy mety misy mahazo ataontsika 250 de mandrapalany le $1 million de igny zany afaka jifainy le olo mindrina ohatran'izay. Madame Diaz 0,5 prêt azony ndasa voilà 0,5% ny prêt azony le olo parrainé sy nampiny voilà tsy voatery satria manko le parrain ndraindray tsy participer amile investissement zany hoe raha tsy participer le parrainage amizay fotoagna tsy mahazo izy tsy mahazo bonus ny tiako atongavana eto fa amile intérêt na hoe amile bénéfice mitovy samby 0,5% le nindrina sy 0,5% ho an'le tompony le vola hoan'le nampindrina io manko mbola idirantsika ao amin'ny compte hitanareo izy ohatrana hoe misy simulation zay ao amin'ny compte ahipatsika hoe raha ohatra mahazo $1000 mety antrina no azoko mandritra herintaona ohatra hoe nahazo $500 misy karazana hoe pratique zay ataontsika rehefa avy eo donc ndao ary idirantsika amizay zay fa somary fa lasalasa fagnontanianareo ato manko. Ok da dirantsika amizay tohina amizay voavaly daholo ny fagnontanianareo magnasy dirantsika amizay ahoana afahantsika magnano zay investisseur na prêteur ato amin'ny Antares hoe mampindrika membre Antares arrivé za sahitra atao amin'ny compte za satria za fa investisseur amin'ny Antares sady efa participer koa amile programme peer to peer voilà de miditra atao amin'ny ohatra membre atsika rehefa membre ty efa membre investi zany efa manana investissement amin'ny Antares de miditra amin'ny investissement peer to peer de miditra atao finance de miditra atao amin'ny octroi automatique de prêt ty zany hoe atsika hoe manome prêt de igny prêt atsika ino ampiasain'le olo mindrina rehefa avy eo le emprunteur voilà de rehefa tafiditra eto amizay atsika mahita tableau mahita cadre kely eto zany ampidirisika le vola tiantsika indraminy namatsika asa ataontsika hoe $10,000 ohatra amin'ny $10,000 koa nagnanao le $10,000 de payenao amile compte nagnanao izy na compte de démarrage na bonus na ohatra zay payenao igny de tafiditra agnatin'le réseau na le pool na investisseur anao amizay fotoagna de ity $10,000 anao ty nefa mandritra ny herintaona azahoanao $36,000 raha hoe amizay ataontsika hoe 1% ny $10,000 par jour mandritra ny herintaona azahoanao $36,000 bénéfice zay de nefa ny condition le peer to peer le antsasany ty bénéfice nao ty mandeha amile olona indrina de antsasany io zay no hoanao zany ty zany afaka alenao amin'ny fotoagna rehetra fa feno $10 tonga de fa afaka alenao satria le tombony azontsika sanany amile investissement zay tonga de mitotona amin'ny compte bonus ary fa hoany zay mindrina ndray iny mbola idirantsika rehefa avy eo fa ohatran'izay zany hoe ity ataontsika hoe 1% ny $10,000 azonao sanandro ty mizara roa $50 hoan'olona hoanao de $50 hoan'olona hoan'izay nagnano prêt de nahazo izy ohatran'izay afaka ataonao ataontsika hoe $1,000 koa io ohatra $1,000 zany kasainao ampiasainao amilay
investissement peer-to-peer. Ohatran'izay. De efa ambarany tsara ato ambany ato hoe tsy azonao retirena vola io izy raha ohatra anatanjany hoe le vola nampidirinao zany tsy azonao retirena raha ohatra tsy tapitra le contrat. Ohatran'izay. Se le contrat heritaona, tapitra le contrat vo miverina aminao ty capitaly ty. Fa le tombony no afaka alainao tsikelikely. Hoantsika mampindrana zay hoantsika investisseur zay na prêteur amin'ilay programme. Igny zay mahakasika ny le investisseur. Zay mo tsisy limite fa afaka ataontsika hoe na 1 million raha ohatra nagnanao zay 1 million zay na ataontsika hoe continue ny démarragenao na ataontsika hoe 500 dollars ohatra. Ohatra 500 dollars mahazo 5 dollars par jour 1% zay. De amin'ty 1% ty mizara ohatra ny tarihany. De le bénéfice zany mizaranareo roa, antsasan'ny bénéfice mandeha aminao, de antsasan'ny bénéfice mandeha amizay olona nindrina de nahazo zay près zay. Ohatran'izay. De le rendement zegny flottant izy miovaova fa minimum izy 0,5 fa maximum 1,5% par jour. Ohatran'izay. Zay possible mety mbala mahazo ambonimbony ty 1800 zay le investissement nataonareo ohatra na 500 dollars. Zay mahakasika ny ho an'olo investisseur na prêteur ato amin'ny programme peer-to-peer. Idirantsika amizay mahakasika ny lasa misy fagnontaniana mahakasika igny aloha. Ok, sisy fagnontaniana. Zay mahakasika ny investisseur. Sisy fagnontaniana mahakasika igny. Misy eka amby roapolo atsika ato. So misy fagnontaniana mahakasika ny investisseur na prêteur ny amin'ny programme peer-to-peer zay. Hoantsika investisseur zany tsy atsika tsy mila manao publication fa igny zany ho an'le namagna manao le emprunt. Fa antsika juste hoe tsika déposer vola ao de miambigny tombony isanandro mandapatapitra ny contrat. Ohatran'izay dirantsika amizay ny mahakasika ny emprunteur na le olo mindrina. Bon, dirantsika ny compte ny namantsika ato mbola vaovao izy hiditra amizay programme na prêt ny intéressé zay. Bon, dirantsika compte nazy ato. Lasa sambila zay. Tira conta lá. Tafiditra ato amin'ny compte-na namagna vaovao amitsika de efa mangataka sécurité zay mbola ataontsika rehefa avy efa permetsika loha. De ny zavatra ataontsika amizay am'le compte namantsika vaovao hoe na efa membre taloha fa mbola tsy nagnano investissement de miditra am'le programme investissement peer-to-peer atsika. Awa. Asa tsy de tsy partager vetivety. Voilà, rehefa tafiditra ato amin'ny compte-n'le namagna vaovao amitsika le agnano le emprunt zany le emprunteur de miditra amin'ny programme investissement peer-to-peer PDP ty de miditra amin'ny faire une demande de prêt. Voilà, miditra amin'ny menu miditra amin'ny finance voalohany de miditra amin'ny
faire une demande de prêt. Rehefa tafiditra ato amin'izay tsika mahita étape telo ataontsika. Voalohany, feno izy le information personnelle-nao, igny zany mila fenonao. Dirantsika le profil personnel, dirantsika igny. Dia mahita case maromaro antsika, mila fenona zay le information personnelle-na namana. Fenoantsika izy aloha fenona. Io zany agnarana tianao io, agnarana karaha Facebook io, agnarana tianao. Ataoko sampatsika ataoko sampa. Tokony misoratra hely fa io mamboasary mety misy phrase hely fa. Tsy mila atao plus texte 032 na 033 na 034 na tonga dia numéro telegrama ataonao mety. Telegrama tsy numéro téléphone fa numéro telegrama iabaka numéro téléphone fa ndraiky andeha makasika telegrama fa tsy voatery atao nefa tsy letsika roa fanaky zay le information agnanao fa tsy voatery finoana izy rehetrarehetra fa telegrama zao tegna important tsy maintsy atao satria ilaitsika rehefa avy ty fitaovana coller ambany le numéro téléphone le numéro téléphone ataonao mety. Dia midina ambany indray misy hoe enregistré zay. Voilà. Vitantsika zay le étape ny données personnelles. Dia miverina amin'ny investissement peer-to-peer ndraitsika.
miverina amin'ny investissement peer-to-peer, dia miditra amin'ny finance, dia miverina amin'ny faire une demande de prêt. Dia hitantsika amin'izao fa lasa maintsomaintso zay ok zany le données profit personnel. Dia miditra amin'ny étape manaraka amin'izay, étape 2. Activer la confirmation des actions via Telegram. Eto zany ilaitsika le Telegram. Raha ohatra anao mbola tsy manana Telegram, télécharger Telegram amin'ny Play Store na amin'ny Apple Store fa ilaitsika izy. Bon, zay zao fa manana Telegram fa tonga dia fa idiranay le étape. Bon, idirantsika amin'izay le cliquentsika le message mangamanga ty. Dia miditra amin'ny mahita amin'izay tsika hoe confirmation via Telegram. Nefa alohan'ny antsika hagnano le confirmation via Telegram aty, mila mamorona 3 questions 3 réponses atsika. Izy fa angatahana eto. Nefa atsika mbola tsy manana, donc forognitsika zany miakatra ambonimbony kely atsika. Miakatra ambonimbony. Voilà, eto atsika mamorona le 3 questions 3 réponses miaraka amin'ny code secret. Ilaitsika io satria amin'ilay code secret zany ilaitsika rehefa manao retrait na transfert amin'ny samy membre. Zay no ilaina le code secret. Fa le code secret ty rehefa avy eo mbola hivadika Telegram izy fa anomboantsika zany tsy maintsy fenoantsika le 3 questions 3 réponses. Ataovy mety ataonao simple fa mbola voantsika zay rehefa avy eo. Sa hoe agnarako zany hoe question réponse. Ty zay tagnotra question ty? Yeah. Comme question-réponse. Comme simple, comme c'est là, je vais vous voir ce que. Non, surtout, on va parler de réfléchir. Mila tadidy tsara 3 questions 3 réponses io. Dia notegna tsara igny fa igny zany mankapitily fa igny mbola enregistretsika amin'ny bureau ry. Enregistré tsara le 3 questions 3 réponses fa ilainao igny isaka anao magnova zavatra agnatin'ny compte-nao. Hoe agnova mot de passe na hoe agnova hoe profil dia ilainao zay 3 questions 3 réponses. Na hoe tegna tsara zay imprimenao mihitsy dia tehirizinao tsara sy hoe ilainao be igny mahakasika ny compte-nao. Rehefa vita 3 questions 3 réponses, eto mamorona mot de passe. Code mot de passe zany ilainao rehefa manao retrait zany forognao fa tsy ataonao mitovy mot de passe dia ampinao zavatra eto. Zany hoe tsy mila atao mitovy mot de passe izy fa ataonao code hafa mihitsy izy. Tsy manko raha ataonao mitovy mot de passe izy, rehefa misy olona tafiditra amin'ny compte-nao dia moramora amin'izay miretiré volanao satria hainy le code secret de mot de passe. Zany tsy mila atao mitovy mot de passe mihitsy, ny code hafa mihitsy. Fa mila tadidinao fotsiny izy. Voilà. Rehefa vita igny enregistré amin'ilay enregistré. Dia cliquenao amin'ilay le enregistré. Voilà. Rehefa vita le enregistré, tiry tsara ty code-nao ty. Io zany tsy ninareo fa ty zany hoe exemple fotsiny ty sao dia misy maka koa zany code-n'olona ty.
Enregistrara na imprimer mihitsy raha mety izy. Dia rehefa vita amin'izay midina anambana amin'izay antsika hoe midina ato amin'ny confirmation de action via telegram. Eo averinao les 3 questions 3 réponses. Le averinao. Rehefa ampy modification zany anao zany agnatin'le compte-nao dia tsy maintsy averinao les 3 questions 3 réponses. Ataonao tambony tary apodinao tsisy diso. Rehefa vita amin'izay hoe enregistrer amin'izay tsy cliquer izy actualiser. Rehefa manao menamena ohatran'ireny zay ataonao actualiser-nao fotsiny le page satria ela be anao manao anazy dia tsy maintsy actualiser tiky. Actualiser indray mandeha izy, voilà. Dia averinao indray mandeha ndraiky averinao. Tonga dia cliquer, le valo adesso voilà. Dia enregistrer amin'izay. Voilà, vita. Rehefa vita amin'izay miditra amin'ny étape telegram. Eto amin'izay somary sarosarotra fa mangatakatsika zay ny heno tsara amin'izay fa eto zany no ilaitsika le téléphone na hoe ordinateur zany anaovantsika anazy. Fa ny eto zany ataonay amin'ny téléphone amin'izay azontsika rehetrarehetra ny fomba fanaovana azy. Bon, amin'izay zany partager. Quel dit doit vraiment être assassiné? Qui t'a raconté cette histoire? Dis-moi la vérité. Bon, c'est moi qui sors de cette maison. Tu es si mère. Écoute, mais toi, alors, qui t'a ce dernier? Le soir, il m'a fait la pièce de demander des vampires et de l'encens. Vous me connaissez? Il parle comme un enfant. Oui, je vais correcte et pas nous de chiquichiquer. Correct, c'est quoi cette histoire? Je parle de ton frère. C'est bien, c'est bien. Toa fa mahita téléphone ka nareo amizao agnatin'ny téléphone ko zany atsika amizao ndraso asa hitanareo partage ny téléphone ndraso. Voilà, rehefa tafiditra ao amin'ny téléphone amin'izay antsika télécharger les applications Telegram fa zay zao fa manana application Telegram miditra amin'ny Play Store fotsiny tsy sarotra izy. Télécharger les applications Telegram.
Rehefa vita le téléchargement Telegram, dia manao ouvrir amin'izay. Rehefa vita téléchargement, dia manao hoe start message igny, cliquenao le start message igny. Dia manao OK rehefa mangataka numéro téléphone izy. Dia ampidirinao amin'izay le numéro téléphone tianao ampiasagna le Telegram anao. Tsara marigny fa Telegram araiky zany manana numéro ray ihany. Zany hoe manana identité nazy manokana ny Telegram tsiraikaraiky. Voilà. Dia mahazo code amin'ny SMS. Sandratsika code. Dia kopiana tsara fotsiny code azonao amin'ny SMS. Misy code dia miverina ary amin'ny Telegram. Azonao Telegram atsika ty. Mety soratana koa le code raha ohatra hoe sy hainao manao copier-coller nazy, afaka soratana le code nazo kato zao andraso jereo vetivety misy teo. Oh là 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 là. Message. Voilà. 22 330, ok. Verina ny Telegram aretsika. 22 330. Voilà. Dia mampiditra agnarana, afaka ampidirana agnarana. Agnarana ohatra na micréer compte Facebook ray mila agnarana anao izy. Dia rehefa vita atao continuer, autoriser, autoriser. Dia misokatra ny compte Telegram anao. Voilà. Rehefa vita amin'izay le compte Telegram, rehefa vita igny dia miverina ary amin'ny compte adresse amin'izay. Verina amin'ny compte adresse dia nafotiko le dia ataonao recherche misoratra hoe amin'ny adresse checkbot, afaka atao recherche amin'ny Telegram ao igny. Atao recherche amin'ny adresse interesse soratanao ihany interesse place check pot. Yes. Misy espace exato. Dia tsindrominao le orange, le orange izy, le orange. Izy ambany ty, izy farany ambany, le orange. Dia rehefa tafiditra ao amin'izay anao misy misaotra hoe start ary ambany, dia cliquer le start. Voilà. Dia rehefa tafiditra le start, dia ampidirinao amin'izay le code hitanao amin'ny compte adresse-nao zany. Antsika zao mahita eto W madinika, W maventy, CC, non C ray ihany, 6, D, U, Y. Dia envoyer amin'izay le code. Dia rehefa envoyer amin'izay le code hoe mangataka, hitanao hoe le ID-nao adresse tonga dia hitanao misaotra amin'ny Telegram anao. Dia mangataka confirmation ny numéro téléphone dia cliquenao fotsiny le hoe
confirmer le transfert. Confirmer. Dia misy hoe tsary contact, cliquenao le tsary contact, dia OK. Dia vita. Igny zany le étape vita. Rehefa vitanao igny dia ataonao enregistrer amizay atao amin'ny compte. Enregistrer. Actualiser le mandeha izy. Basta. Dia vakio tsara amizay le félicitation nalefany farany hoe izy miteny ato amizay midira amin'ny sécurité anao dia efa ato amin'ny sécurité zasika. Dia midira amin'ny midina ambanimbany kely, midina amin'ny confirmation de connexion ndraiky confirmation na retrait. Efa eto mihitsy asika zao. Efa eto amin'ny confirmation ny confirmation ny connexion sy retrait. Et les confirmations de retrait, confirmation de connexion, les confirmations d'arrivée, attendons Telegram. Notification Telegram, donc cliquez dans un D. Attendons confirmation de retrait, na transfert quoi, attendons Telegram. Telegram, là, acceptez nous. D. Vite, à dire dans les codes, mot de passe créé, non, dire les codes mot de passe. Mot de passe farany ty. Yeah. Le code mot de passe, oui, fanaovana retrait ohatsika dire io ndray izy. Rehefa vita le code secret mot de passe dia enregistrer amizay. Diso. Oh. Enregistrer. Voilà. Et avec succès, avec succès amizay. Et miverina ary amin'ny miverina ary amin'ny investissement peer-to-peer amizay tsika rehefa télé. Misy hoe investissement peer-to-peer vérifier-tsika amizay l'activation Telegram nety fa tsy nety. Raha maintsomaintso izy nety zay le zavatra nataontsika teo. Miditra ato amin'ny faire une demande de prêt. Voilà, nety. Rehefa hitanao maintsomaintso izy zany nety le étape roa nataonao. Étape farany amizay hoe créer un message sur les réseaux sociaux zany hoe ty message ty zany copienao agny amin'ny réseaux sociaux nao na Facebook na zay ndeha ampiasainao amile prêt zany. Nitsika eto Facebook zany hoe copieko ty message be dia be ty dia partageko agny amin'ny profil Facebook ty Facebook nao dia manao kely atsika amile message mety atao sary mety message fotsiny publienao dia publienao zany le message tariny. Rehefa vita publication vérifier tsara hoe lasa fa tsy lasa le publication natao vérifier tsara. Sara maro atsika nana. Voilà, hitantsika amizao fa publier zany le message tariny. Io mety atao amin'ny teny anglais na français arakaraka fa tsy milovanao fotsiny le phrase fa afaka ataonao amin'ny langue hafa. Rehefa vita igny verina ato atsika eto amizay afaka tsinao sotra kely eto hoe amin'ny les réseaux sociaux nao, les réseaux sociaux. Izy zany fa nataontsika tary le message de publication kely. Afaka maka ty modèle message ty atsika ampiasaitsika koa. Le tsy ataontsika lava be izy fa ataontsika isaka amin'ny eto atsoantsika amin'ny papier rasy eto. Igny fotsiny copiena dia ataontsika eto ambany. Satria réseaux sociaux regny ampiasaitsika dia ampidirina amin'ny réseaux sociaux regny. Raha manana réseaux sociaux maromaro ampidirina amin'ny réseaux sociaux maromaro ny karazana modèle ny texte sotra ataonao ma. Rehefa vita zay midina ambanimbany amizay tsika hoe
mampiditra sary ile selfie tsika hoe mampiditra sary tsika zegny atao amin'ny demande après de cliquer tsika igny de mijery aiza tany misy sary de ampidirigny le sary rehefa vita zay ampidirigna eto amin'ny coordonnées ny lien Facebook raha ohatra Facebook ampiasaina raha ohatra Instagram lien Instagram raha ohatra tsy haiko YouTube ampidirigna eto le lien YouTube nitsika eto ampidirigna eto le lien Facebook miditra ato amin'ny profil anao de le lien ambony regny no alainao voilà de ino ataontsika eto amin'ny coordonnées de afaka mbola magnampy coordonnées afaka ohatra Telegram atao hoe Telegram de numéro téléphone Telegram afaka mampiditra coordonnées hafa koa Telegram voilà rehefa vita amin'izay le coordonnées tsika midina ambany farany envoyer amin'izay ny karazana formulaire tsika alohan'ny tsika envoyer izy mila mi-clique ty hoe envoyer les codes de confirmation dans les transactions Telegram misy cliquenao ty de mahazo message anao ao amin'ny Telegram lasa tonga de sokafantsika le Telegram igny tonga de mahazo message ataontsika copier-coller izy rehefa avy 58 6 ty tsy relire voilà mahita message amin'izay tsika ato amin'ny mahita code tsika amin'ny Telegram raha ohatra cliquer tsika io envoyer cliquer tsika ty envoyer ty voilà de le code hitatsika eto amin'izay no ataontsika hoe soratatsika eto amin'ny case kely ty tsika ato zao raha 51 75 08 30 igny zany soratanao eto 75 le code azo amin'ny Telegram 08 30 de envoyer demande de vérification ty zany le demande de prêt envoyer fa alohan'izay mila ataonao ambany ato fa misy izy magnambara hoe mila majeur mila manana plus de 21 ans zay va afaka magnano demande de prêt de azadino resaka vérification mety angatana aminao raha ohatra angatana zany hoe mila préparer nao fotsiny hoe CIN sy ny résidence nao sy selfie ny CIN nao miaraka aminao zay de envoyer nao amin'izay le demande voilà lasa de fa lasa ny demande de mahita date amin'izay anao hoe mety ovina no mivaly demande nao zay izy miteny ato hoe avant le 18 mety 24 heures mety hoe hatramin'ny 96 heures io maximum zay le 4 jours nambarana de ohatran'iny zany fagnanaovana ny demande de prêt ho antsika membre vaovao na membre taloha mbola sy nagnano investissement tato amin'ny intéresse ambelako ato amin'ny page ato vidéo igny afanareo magnakatsara satria somary maromaro le étape midiry antsika teo de rehefa vita zay déconnecter de vita amizay farantsika rehetra naharitra hatramin'ny farany ohatra mbola managna fagnontaniana mbola managna 10 minutes regny antsika de ajanontsika eo amin'izay ny androany da amin'izay jery fagnontaniana faramparany mbola misy roapolo mahery atsika ato raha ohatra mbola managna fagnontaniana de lefaso ny fagnontaniana raha ohatra mahafatsisy tsony de misaotra atsika nahatratra ny fary ho antsika nasainy namagna de miveremy namagna nagnasantsika fa izy no lasa parenao amizay ho atsika tsy managna parrain koa fa hoe nahita hoe karazana hoe partage nataoko ty androany de mifandraisa amiko fa ampiko tsara anao amizay resaka prêt zay satria lasa équipe koa anao amizay voilà de mirary soatsika rehetrarehetra de amin'ny vidéo magnaraka ndraiky atsika no
miaraka. Raha ohatra mbola manana fanontaniana anareo valiko amin'ny commentaire mindalina eo. Ok, bon dimanche, bonne réussite avec Antares. Ça va, on couper ici.